Faly mitsidika ny tokantrano indray amin'ny alalan'ny tambazotra serasera amin'ity maraina ity. Tonga indray ity ny fotoana dia iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra. Amin'ity maraina ity isika dia hijery lohahevitra anankiray indray, dia tsy inona izany fa ny mikasika ny fioaram-pefy na ny fanaranam-po. Amin'ny teny Baibly dia hoe ekse. Zanak'Israely fahiny dia rehefa niazo ny tany Kanana dia tany anefitra ary tsy nanana sakafo izy ireo. Isan'andro dia nanome sakafo azy ireo Andriamanitra, tsy inona izany fa ny mana. Rehefa tonga ny zoma dia mahazo fatraroa izy ireo satria rehefa tonga ny andro sabata, izany hoe ny asabotsy izany, dia tsy afaka manao raharaha izy ireo ka dia ny fatra iray isan'andro mivadika fatra roa. Ireo izay miezaka haka fatra mihoatra ny roa dia diso dia tsy aiken'Andriamanitra satria loha azy fotsiny izany ny ampitson'iny. Ary mandritra ny herinandro dia tsy afaka maka fa tsy ny anjara sahazanao ianao. Tadio fa Jesosy dia mivavaka hoe meo anay io mianona sahaza ho anay. Andriamanitra izany dia tsy nankasitraka ny atao hoe fioaram-pefy na fioarana na atao hoe fanaranam-po amin'ny zavatra izay tsy mahasoa na tsy ny fanarahana izany. Ny dikan'ny teny hoe fanaranam-po na fanararaotana na atao hoe fioaram-pefy dia ny fanaovana mihoatra izay noho ny fanarahana na fioarana izay famerana efa napetraka taminao. Izany hoe misy ny atao hoe atonina izay ny fanarahana ary misy n'izay hoe diso tafahoatra izany. Izay atao hoe lasa karazana fandikan-dalàna na zavatra tsy mety izany satria tsy ny fanarahana. Ary ny fioaram-pefy na ny fanararaotana dia miteraka zavatra ratsy maro. Fampitehana eo amin'ny atao hoe fampitehana eo amin'ny vatana ohatra raha ohatra ka misy ifandraisana amin'ny vatana, fampitehana eo amin'ny fifandraisana raha ohatra misy ifandraisana amin'ny resaka fiarahamonina, ary fampitehana eo amin'ny asa na ny zavatra natao raha ohatra ka misy ifandraisana amin'ny asa. Ao amin'ny Baiboly dia maromaro ireo fioaram-pefy izay atao hoe mialohan'ny Baiboly, dia tsy inona izany fa ny fioaram-pefy na ny fanararaotana amin'ny finanankanina izany, ny finanan-kena, ny fisotroana, indrindrindra ny fisotroana divay na ny fisotroana toaka, ny fahatezerana diso tafahoatra ary ny fahasiahana ihany koa diso tafahoatra. Voalaza ny Baiboly avokoa izany, fa raha tianareo ho fantatra dia afaka omeko anareo ny toko sy andininy mikasika izany. Amin'ity maraina ity dia hametraka fanontaniana aminareo hoe efa mba nandinika ve ianao teo amin'ny fiainanao hoe inona ny zavatra tianao, mety ho tsara, mety ho ratsy, kanefa dia ataonao tsy ampiheverana fa tena ataonao amin'ny fanararam-po sy ny fanararaotana. Ireo izay voalazan'ny Baiboly manko mikasika ny sakafo sy ny toetra sy ny sisa dia fahita ihany fa iaraha-malala fa tsy mahasoa. Fa amin'ity maraina ity dia misy zavatra izay tsy mahasoa kanefa na mahasoa ihany koa ary kanefa dia diso atao mihoa-pefy sy mihoa-pampana eo amin'ny fiainana. Izay no andeha hisaritako ny sainao. Mba hamoramora ny fahamarinao izay fanontaniana izay dia ataovy mifandray amin'ny retsim-pandria izay fanontaniana izay. Mikasika ny maso ohatra, inona avy ireo izay jeren'ny masonao, izay heverinao fa tsy maninona kanefa dia mety ho fioarana izany. Ohatra ny fijerevana fahitalavitra diso tafahoatra, ny fijerevana solosaina na telefona diso tafahoatra, ny fijerevanao ireny atao hoe tambazotra serasera maro samihafa ireny diso tafahoatra toy ny Facebook, ny Instagram, ny YouTube sy ny sisa sy ny sisa. Izany rehetra izany dia lasa fahotana sy heloka sy manimba ny vatana satria fioaram-pefy izany. Eo amin'ny orona ohatra, sarotsarotra ihany ny mahita azy kanefa ho an'ny olona anankiray ohatra izay tia manao ranomanitra dia mety mihoa-pampana ihany raha ohatra ka ataony be loatra satria mety miteraka korotana sy fahatezerana ho an'ny manodidina azy na any anaty fiara fitaterana izany na any amin'ny toeram-piasana.
Eo amin'ny sakafo satria mikasika ny vava izany sy ny tsiron-kanina dia raha fatra-pakafy ny atao hoe fihinanan-kanina ianao dia mazava ho azy fa hanimba ny vatanao izany hiteraka olana maro eo aminao, indrindrandrindra ny fihinanan-kena izay tondroiny ny baiboly, indrindrandrindra ny fihinanana diso tafahoatra ihany koa, n'inona na sakafo tsara io na mahasoa na tsy mahasoa. Inona ihany koa ny azo lazaina eo amin'ny toucher na eo amin'ny vatana izany, ny fampiasam-batana diso tafahoatra na sport na fanatanjahantena na asa ara dia tsy mahasoa ihany koa satria dia mety hanimba ny vatanao. Ny asa saina ihany koa dia tsy mahasoa satria mety hanimba hiteraka stress maro eo amin'ny fiainanao. Ary ny fomba fitondranao ny tenanao ihany koa na ny fomba fitondranao ny tenan'ny hafa, ny zanakao, ny vadinao, izany rehetrarehetra izany dia ao amin'ny fitondran-tena avokoa izay mila fahaizana mandanjalanja. Ny antony mahatonga amin'ny tena izany dia izao: ny fanaran'Andriamanitra dia tsy afaka entina amin'ny atao hoe fanatisma izany. Ny fanaran'Andriamanitra dia mila manana fahaizana mandanjalanja. Nomen'Andriamanitra fanahy mahery isika, nomen'Andriamanitra saina ahafahana mandanjalanja isika. Ary ny fanarahantsika an'Andriamanitra araka ny tokony ho izy dia hitondra filaminana sy fahatoniana eo amin'ny fiainantsika. Raha toa ianao izany manomboka androany ka mbola tsy nanana fotoana na andiniana hoe inona ny zavatra mamatotra anao eo amin'ny fiainanao, inona ny zavatra izay diso ataonao miompampana loatra eo amin'ny fiainanao, mety olona tia miresaka be loatra ianao, mety olona diso tsara fanahy loatra ihany koa, malemy fanahy loatra ka ararotin'ny olona, tsy mahay miaro tena. Inona ny zavatra mety tsy mety ataonao eo amin'ny tokantranonao, ny zanakao, mety masiaka loatra ianao amin'ny zanakao, mety masiaka loatra ianao amin'ny vadinao. Mila fandanjalanjana izany rehetra izany. Hamaranako azy dia teny izay voalaza ao amin'ny Filipianina 1:1. Filipianina 1:1 andininy fahasivy manao hoe: ary izao no angatahiko dia mba hitomboany fitiavanareo bebe kokoa ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra. Fantaro ny zavatra rehetra azon'ny mafy izay tsara. Lanjalanjao ny fiainanao. Iezao ny hanao zavatra araka ny tokony ho izy amin'ny antonony. Tsy hoe tsy ampy na diso tafahoatra. Fa hitanao fa hitondra filaminana eo amin'ny fiainanao izany, indrindra amin'ny fanarahanao an'Andriamanitra. Eto amin'ny saina ny zavatra rehetra fa aza entina amin'ny fo. Ao amin'ny Galatianina 5:5, Galatianina 5:5, andininy 17 dia misy teny manao hoe: fahalemem-panahy sy fahonam-po tsy misy lalàna manohitra izany. Ny fioharam-pefy dia ireo izay voararan'ny lalàna na ireo izay mihoatra noho ny fanarahana hoe tany am-boalohany. Fa ny fahalemem-panahy sy ny fahonam-po dia tsy misy manohitra izany. Ao amin'ny antonony ianao rehefa manao izany. Fiaikana vaovao atolotra anao amin'ity maraina ity dia mba hanapahanao hevitra, mba hanitsy izay tsy mety eo amin'ny fiainanao, indrindrindra amin'ny zavatra izay ataonao mihoatra ny tokony ho izy. Mety ny fandanianao fotoana izany, mety ho fanararotam-pahefana izany, mety fanararotana olona izay malemy fanahy sy tsy manaeritreri-dratsy aminao izany. Dia hisarika ny sainao mba ho tena kristianina, mahay mitondra tena tokoa ianao anatria an'Andriamanitra. Hanaraka an'Andriamanitra amin'ny saina izay atao hoe équilibré na ary saina tsara fa tsy amin'ny fanatisma, na hanaraka an'Andriamanitra ihany koa amin'ny atao hoe tsy fahalalana. Tsara ny manana fahalalana ary Andriamanitra arahantiny mihitsy hoe aleo be fahalalana toy izay be harena. Dia izay indray ny azoko noentina ho antsika tamin'ity maraina ity. Manasa anao mba hanaraka ny fandaharana izay ataontsika eto amin'ny tambazotra serasera isan-kerinandro. Manome fotoananao indray izany amin'ny herinandro manaraka ho amin'ny horonan-tsary vaovao. Dia aza misalasala ihany koa mizara izay horonan-tsary rehetra vita hatrizay ho an'ireo namana izay mety ho fantatrao fa liana na mila izany. Mandra-peona indray ary tompoko, samy tahin'Andriamanitra daholo isika mianakavy.